Manao daholo eo pariferako tondrina ihany mpiangaly taranja aiady mifangaro maro. Voalohateniko dia fisaorana an'Andriamanitra noho ny fitahiny ka afaka manao ity vidéo ity indray androany fa 7 volana septambra 2024. Faharoa manarak'izay dia te hizara aminareo aho ny fifaliako satria nisy nampiatra ilay torohevitra nataoko tamin'ilay vidéo voalohany iny. Renim-pianakaviana monina teratany malagasy, monina any États-Unis any izy io mizaka ny zom-pirenena Amerikanina mazava ho azy. Colette no anarany. Coucou Colette, bravo tamin'ny zavatra nataonao fa tena mahafinaritra tokoa ary atsara ohatrany fa tsy maintsy mahita tombotsoa anao amin'izay. Resaka fanatanjahantena moa ny resaka eto dia ny fanontaniana valiana voalohany tamin'izay dia hoe ahoana ny fomba atao hanatsarana ny vovokaina na ny cardio. Hotohizako hatrany le fanazavana fa hiditra amin'ny lalindalina kokoa. Resaka entraînement zany resaka eto, mila manao entraînement rehefa hanatsarana ny vovokaina. Inona ny atao hoe entraînement? Ny atao hoe entraînement dia fanatsarana, ny atao hoe entraînement dia famolahana ny vatana hifanaraka amina fihetsika iray na fihetsika maromaro moa zany. Zay ny famaritana anatin'ny dictionnaire ny atao hoe entraînement. Manarak'izay dia mila fantaritsika ny vatantsika, mila fantaritsika ny toe-batantsika zany hoe lava ianao sa fohy, sa bokona, sa manifinify. Dia mila fantarinao koa ny toe-batanao any anatinao any satria ny vatan'ny olombelona dia vatana, saina ary fanahy. Koloina ny vatana, ranitina ny saina ary velombeloma ny fanahy. Mikasika an'izay kolo vatana izay dia anisany tena zava-dehibe ahafahana manatsara ny vovokaina ny fampiasana ny resaka angovo. Eo amin'izay resaka sehatry ny angovo izay dia misy karazany telo izy ireo. Ahoana ny fomba ataonao zany ampiasana ny angovo. Ireo ny sekrean'ny fanatanjahantena. Mahakasika amin'ny fanatanjahantena rehetrarehetra izy io, fa ny tena resako manokana eto moa zany dia ny taranja aiady. Zay moa ny zavatra kely mahay dia zaraina amintsika ny fahalalana. Anankitelo izy ny fomba fampiasana ny angovo. Ao ny anaérobie lactique, ao ny anaérobie lactique ary ny fahatelo ny aérobie. Ny fahaizanao mampiasa an'ireo sehatry ny angovo anankitelo ireo no ahafahanao mahavita zavatra tsara indrindra amin'ny lafiny fanatanjahantena, amin'ny lafiny fampiasana ny angovo, ahafahanao manatsara ny vovokaina zany. Voalohany le hoe tiako resahana aloha le hoe resaka vatana. Ny vatantsika dia misy antaolana, nofo ary ny taova rehetra ao anatiny ao, dia ny fikorian-draha indrindrandrindra moa zany ny resaka fo sy ny avokavoka. Mbola resahantsika manaraka ireny resaka ireny. Fa amin'ity moa zany dia resaka hoe fanatsarana vovokaina. Raha te hanetsika vatantsika dia tsy maintsy baikoin'ny saina zany zay vao afaka mihetsika io vatana io, zay vao afaka mivokona ny hozatra. Mba ahafahan'ny hozatra io mivokona dia mila le atao hoe ATP, adenosine triphosphate. Ny sakafo mahavelona ho antsika ireny dia ahodiny ao anaty kibo ao dia avadika ho lasa mivadika ho ATP. Lasa hoe karazana solika zany io ATP io ahafahan'ny hozatra mivokona. Rehefa mivokona ny hozatra dia mamoaka an'le angovo ary mamoaka déchet na fako moa zany. Zany hoe le adenosine triphosphate lasa adenosine diphosphate, miampy hafanana sy angovo. Zay no ahafahan'ny hozatra mihetsika. Dia raisitsika hoarina amin'ny réservoir le zava-fandehan'le izy zany amin'izy anankitelo ireo. Anaérobie lactique, réservoir kely, ny vavapopy ngeda be, zany hoe ao anaty réservoir ao zany misy ATP. Le réservoir sady efa kely nefa ny vavapopy ngeda be, vetivety zany dia ritra le ATP. Zany hoe mahery vaika ny hetsika tao kanefa fohy ny fotoana ahafahana manatanteraka anazy.
raha oharitsika amin'ny mihazakazaka zao de ohatran'ireny hoe manao vitesse reny zany. Entre 8 secondes à 20 secondes ny fanaovana anazy. Raha oharina amin'ny any amin'ny taranja ady moa izy zany de ohatran'ny hoe manao tandavana mamely ianao na manenjera ihany koa na le manao soumission mampilavolevina. Tsy mihoatra ny 20 secondes ary eo amin'ny 7 hatramin'ny 20 secondes eo e. Zay ny fotoana ahafahana mampiasa an'io angovo anaérobie lactique io. Tapitra ny ATP de tsy afaka miasa tsony le ozatra fa tsy maintsy avozina indray izy zany. De miditra eo amin'le tapany faharoatsika anaérobie lactique. Anaérobie tsy mila rivotra. Lactique efa mamoaka déchet, zany hoe mamoaka atsembohana zany sy lasa any pipi any le loto avy nesan'le ozatra. Raha oharina amin'ny réservoir indray misy réservoir na ATP zany eo de atonony kokoa le réservoir ary atonony koa ny habean'ny robinet. Ny fotoana fampiasana azy io de ao anatin'ny 20 secondes hatramin'ny 3 minitra any ho any. Raha oharina amin'ny hazakazaka izy de manomboka eo amin'ny ataontsika hoe 300 mètres jusqu'hatrany amin'ny 3 minutes any zany ianao afaka mihazakazaka. Eo amin'ny 300 na 300 metatra hatrany amin'ny ataontsika hoe 500 metatra any zany no hazakazaka mety vitan'izay. Raha oharina amin'ny taranja ady izy de eo amin'ny reprise anankiray. Tapitra ny ATP, tsy afaka miasa tsony ny ozatra de mila avozina indray, zany hoe tsy maintsy makaina kely ianao zany. Ny fahatelo de ny aérobie. Ny aérobie dia ngeza ny réservoir misy ny ATP fa kely ny vavapaopy, zany hoe maharitra be ny afaka ampiasana an'io. Raha oharitsika any amin'ny resaka hazakazaka izy dia manomboka eo amin'ny 3 na 5 minitra miakatra eo de efa mampiasa an'io fomba fampiasana angovo zany tsika jusqu'hatrany amin'ny hoe 30 minitra, 70 minitra, 80 minitra, 90 minitra na 20 minitra. Misy aramonina vita mihoatran'izany ny hafa rehefa tena zatra le ozatra. Miankina amin'le olombelona ihany koa io hoe manahoana ny fomba fandanian'ny ozatra iny olombelona iny ny ATP. Mora mandany ATP le ozatra ny sa maharitra kokoa zany. De arakarak'izay hoe fantaro ny toe-batanao. De fantaro fa ireo fomba anankitelo ireo no ahafahana hanatsarana ny vovokaina zany. Anaérobie lactique, anaérobie lactique ary aérobie. Raha misy fanontaniana fanamarihana na tsikera afaka mandray an'izany tenako na afaka ihany koa tsika miady hevitra hoe ahoana ny fomba tokony atao. Ny hafa moa efa mivaliko teny ihany de manantena ihany indray ny ezaka ataontsika zany hanatsarana izay vovokaina izay amin'ny fampiasana an'ireo sehatry ny angovo karazany anankitelo ireo. Raha soa antsika de bye bye.